Rongony 7 amin'ny zato fonosana notratehaky ny polisy avy ao amin'ny FIP tamin'ny lehilahy iray teny amin'ny fokotany Antany Malandy ny lahady lasa teo iny. Raha ny fanazavana voaray dia mivarotra rongony eny an-tsena ity lehilahy tratehaky ny polisy ity. Ny vaovao tamin'ny tsara sitrapo sy ny fiarahamiasa tamin'ny vahoaka no nahafahana nanara-maso sy ny sambotra ireo rongony ireto ary ireo mpivarotra azy. Misy ny lehilahy tratra teny amin'ny faritra Sotemahiny izay mitondra rongony mandehandeha mihitsy izy ataony anaty sac. Dia rehefa nahazo renseignement moa ny tao amin'ny FIPA dia misambotra azy ka dia tratra teny aminazy misy fonosana izay misa 169 boulona kely reny zany mitratra tao anatin'le sakiny dia misamborona moa izy dia nentina natao fanadiadiana aty amin'ny police judiciaire. Ka eto dia mbola tsy mitsahatra manentana atsika vahoaka mba hiarasa amin'ny mpitandro ny filaminana ary anome vaovao fa raisina toy ny tsiambaratelo izay vaovao omenareo dia mbola mampitandrina ihany koa fa ny resaka foana jamala dia tsy andeferana mpitandro ny filaminana mihitsy satria io no mitarika tsy fandriampahalemana eto tanàna Mahajanga. Raha ny lalàna misy eto amin'ny tany sy ny fanjakana ny fivarotana rongony sy fifohana rongony ary izany indrindra no mahatonga ny mpitandro filaminana no misambotra ireo olona ireo na mpifoka izany na ny mpivarotra. Ny fifohana rongony raha teo no voalaza fa mahatonga ny tsy fandriampahalemana sesilany eto atapon-tanànan'ny Mahajanga. Entanina ireo vahoaka mba anome vaovao ny mpitandro filaminana ho an'izay mahatsikatra ireo mpivarotra rongony sy ireo olona mpifoka rongony.